Miaina vanim-potoana hafakely Madagasikara ankehitriny noho ny aretina Covid-19 zava-dehibe tokoa ireo fipetrany raisina mba hamerana ny fiparitahan'ity aretina ity. Misy anefa ny fiantraikany amin'ny toe-karen'ny firenena. Tsapa ihany koa ny vokatra izany eo amin'ny andavanandro sy ny asa fiarian'ny olona. Amin'ny mahabanky malagasy voalohany, pisehatra mavitrika amin'ny asa fampandrosoana ny firenena dia maneho firaisan-kina sy miray fo amin'ny malagasy rehetra ny ben'ny Madagasikara. Manaraka hatrany ny fivoaran'ny toe-draharaha sy ny toromarika ny fitondram-panjakana izy ary mirotsaka an-tsehatra miara-miombina antoka amin'ireo mpanjifany. Mandray fipetra manokana mba fanohanana sy fiaramentana amin'izy ireo ny ben'ny Madagasikara. Araka izany dia nanapa-kevitra ny ben'ny Madagasikara fa hemitra avy hatrany ny fiam-potoana hamerenan'ireo olon-tsotra mpanjifany izay mety hantefan'ny crise Covid-19 mivantana na ankolaka ny fitondramam-bola nataon'izy ireo. Nanomboka ny volana aprily ity izany dia mihemitra 3 volana ny fanefan'ireo mpikarama ny kredi azony tamin'ny ben'ny Madagasikara ary maimaimpona fa tsy misy sarany ny fisitrahana io fipetra manokana io. Fipetra izay miatra avy hatrany na dia tsy nanao fangatahana aza ilay mpanjifa. Isaorana ny beninay nanemitra an'ilay fandavanan'ilay kredi satria mahafapoana tsirairay ny zavatra nataony. Fiantraikany amin'ny andavanandro zany mba ampy ilay fidiram-bola mba hiatrehana amin'ny crise amin'ilay Covid-19. Ireo orinasa na ireo matianina mpanjifa ny ben'ny Madagasikara izay miatrika fahasahiranana vokatra izao toe-draharaha izao dia afaka mangataka ihany koa fanemorana ny fotoana famerenana ny findramam-bola nataony. Ho azy ireo dia mbola misy ihany koa ny fampindramam-bola hafa izay tolo-tanana hoentina ampihodina ny asany andavanandro. Marina fa mitohy misokatra ireo masovovoan'ny ben'ny Madagasikara misy 370 manerana ny nosy miantra eo anivon'izy ireo ny fipetra fiarovana ara-pahasalamana entitra. Na izany aza nefa dia azon'ireo mpanjifa ny ben'ny Madagasikara atao tsara ny mampiasa ireo tolotra sy vahaolana maro lafy mifandraika amin'ny banque digitale izay ahafahany mitantana sy manara-maso ny compteny amin'ny alalan'ny tranokala-mpifandraisana. Isaorana manokana ny ben'ny Madagasikara amin'ny firaisan-kina sy ezaka ataony. Tsy nansalasala ny ben'ny fa namaly ny antso ny fanjakana izay nanao sosokevitra analefahana ny fiantraikan'ny krizy ara-pahasalamana ho anay orinasa. Izany moa dia amin'ny alalan'ny fanemorana ny fiam-potoana famerenana ny findramam-bola ataonay. Misy ihany koa ny findramam-bola hafa izay atolony.